Irosy avia zanglahy azafady linga tompoko misy adiny tompoko ararotina ny androandroany hitondrana teny avy any Afrika Atsimo avy amin'ny antoko ANC nampitondra hafatra izy ny président république nanafatra ny tenako tany zany isolo tena ny mpanakanto zay nihirany Mandela sy niady tamin'ny fanavaka avambolon-koditra nampita hafatra ny ministre avy any teneny fa mbola tadidiny tsara fa namonanay Madagasikara tamin'ny ady tamin'ny rasista sy mpanavaka avambolon-koditra rehetra na afaka ny Mandela teneny tamin'ny micro zany fa tsy zany mamorona zany dia ampitaina amintsika ny Madagasikara ray zay tompoko faharoa ny sonorisation ny soma dia mipetraka taty avoloa ary sareraka ny nanatitra azy taty alohan'ny nandaniko ny tany andafy naven'ny président amintsika izy io tsisy tsony fa ripaka dôly tsisy parlera tsisy ampli dika zay tsisy soma tsony to plasy tompoko vavy ary tsy etikamiko tsony le raha fa zay ny nataony ary farany amaranako azy nangataka ny namana zay tondra faisana tamin'ny zavatra nitrandraka eto azadinon'izy président fa rehefa ilaina zareo dia tondra faisana tamin'ireny zavatranga reny na ara-moraly na ara-bola rehefa mandeha amin'izay tara ka tena lasa président Rajoelina sao dia tsy renjony zay samy tendra lafa ao izy ary tena maranako azy farany hoe miadino jojoby taxe raha vao miditra tompoko DVD CD sy rehetrarehetra any nalaina ny taxe mba ho anay fa ny ady pirate mba milavitra izy sotra rehetra rehetra afato izy moa zay hoe mpanakanto tsisy protocole tonga soa anao zanglahy Irosy makasitraka tompoko indrindra amin'ny famorako amintsika zany makasitraka za tsy vory jojoka zo za mbola exilé ma dia tsy tao volanany indray azy ka namany fony ianao